niverina niasa ireo inspecteur d'État rehefa avy nampiato ny asany sy nandritra ny 3 herinandro teo raha ny fantatra mofode nizotra tsara ny dinika izay nifanaovana isanjikan'ireo mpiasan'ny inspecteur d'État tamin'ireo tompon'andraikitra mpanjakana isajokadiny ary mbola mitohy moa ny ady hevitra. Nahafapo an'ireo inspecteur d'État ny dinika izay nifanaovany tamin'ireo tompon'andraikimpanjakana samihafa ary niverina nandray ny asany izy ireo androany rehefa avy nanatanteraka fitokonana nandritry ny 3 herinandro. Anisan'ny fototry ny fitokonana ratsy aivina ny tsy fisian'ny fifananana ahafahana mandray inspecteur d'État vaovao itsony efa 12 taona zao. Hatreto dia manodidina ny 7 ireo inspecteur d'État am-perinasa ary ny 9 amin'ireo dia efa mihoatra n'ilay antsoina hoe limite d'âge nefa mbola manohy ny asany noho ny avitsian'izy ireo. Voalazan'izy ireo fa misy ny tetika samihafa natao mba hanafoanana tsikelikely ny inspecteur d'État ary anisan'ny fitakian'izy ireo ny fanatsarana ny tontolon'ny asan'izy ireo. Voalaza fa rara ny fitakiana izay natao. Izay olona tompon'andraikitra nataonay na teo anivony fiadidinan'ny tetezamita na teo anivony ministèren'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola na teo anivony fitantanana ny asa-panjakana sy ny asa na teo anivony primature dia rariny sy hitsiny anareo raha anao ilay fitakiananareo ka ijerevana manokana ny mikasiky izay fandrafetaka ny fitantanana kapobeny isapandraharahanareo mba hisiany rispo avy amin'ny olona heverinareo fa tokony ho lasa inspecteur d'État raha hatry zay. Misy resaka mirindra tsara mbola mitohy ny ady hevitra ka aza terenareo zaho inona ny tena ny fagnarahanareo hatsy anjarako ny anao zay fa olo dehibe mifampiresaka eo. Hitantaratra tena toerana izany fiverenan'ny asa izany efa maro ireo olona tonga nanatitra atota taratasy samihafa androany teny Faravohitra ary voalaza fa tsy misy sivana ary tsy ferana ireo dossier izay raisin'izy ireo.